ka zay rehetra manatanteraka zany fiankofana amin'ny fanjakana na ny sarin'ny mpanjaka amperora romanina zany dia voalaza fa olon'ny fanjakana, olona matanteraka ny andraikitra sy ny adidy eo anatrehan'ny fitondram-panjakana. Zay rehetra mandany zany kosa dia fahavalony zany fanjakana zany satria tsy manatanteraka zay rehetra nampanantenaina azy. Eto amin'izao tontolo izao ry havana dia misy mandrakariva ny fakapanahy, ny tsindry maro samihafa mety maniry antsika sy manery antsika hiala amin'ny finoana, kanefa Jesosy ny miantso antsika zay matoky hatramin'ny fahafatesana nomeko ny satroboninahitry ny fiainana. Tsy hoe miteny amintsika ny tompo hoe zay rehetra malaza nomeko ny satroboninahitra, fambarany kosa fa zay rehetra mahatoky. Tsy ambarany fa zay rehetra mahomby nomeny ny satroboninahitry ny fiainana, fambarany kosa fa zay rehetra mahatoky no ahazo zany ny satroboninahitry ny fiainana zany. Ny fahatokiana mantsy dia fijoroantsika tsy miova amin'ny finoana amin'ny fanaranan Jesosy. Tsy hoe rehefa mora isika na rehefa mandalo ny zavatsarotra tahaka ny tafio-drivotra noana, tahaka ny fara anankiray eny amin'ny ranomasina isika, na tahaka ny fara anankiray ao ambonin'ny sambo mamakivaky ny alin-drano eo amin'ny fiainana. Nefa amin'izany famakivakiana ny alin-drano, ny onja mahery vaika zany dia tsy mampihetsika ny fanilo na ny fanazavana entin'izany sambo mitondra fanilo zany, ny onja na ny fahamaizinana manodidina azy. Zany koa no antso antsika tanora kristianina, antsoin' Jesosy tsika mba hijoro mahatoky tsy miova na inona zava-mitranga amin'ny fiainantsika. Mety mbola azon'ny tompo antoka amin'ny fiainana ve isika ka ho mahatoky tokoa amin'ny andraikitra nakinin'i Jesosy amintsika, ho mahatoky amin'ny zara fanompoana, ho mahatoky amin'izay inoantsika ary ho mahatoky amin'izay ijoroantsika. Herinandro latsaka ny nampiorenana antsika teto amin'ity zaika be ity, nandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'izany ny tanjon'izany zaika be zany dia ny hanamafiorina ny finoana zay efa nanantsika. Hiala eto isika nefa hiala eto manam-pinoana, hiala eto isika hiatrika ny fiarahamonina, hiatrika ny zavatsarotra miandry antsika. Amin'ny alalan'izany indrindra no itenenan'ny tompo fahoaka ho mahatoky isika, eny na dia mandalo ny zavatsarotra satria ny tompo no momba antsika. Ambarany tenin'Andriamanitra koa fa misy vidiny lehibe ny fatoky antsika n'Andriamanitra. Zany vidiny zany dia ny fijoroantsika hatramin'ny fahafatesana. Ambaran'ny tompo fa ny finoana marina dia hatramin'ny fahafatesana, tsy ho levo ny zavatsarotra, tsy andalo ihany fa hajoro ao anatin'izany izy. Ry tanora malala, ny kristianina tany Smirna dia efa nandalo ny fanoherana maro samihafa, ao ny fanompoan-tsampy, ny fivavahana amin'ny Kaisara, napiditra azy ireny tany am-ponjy zany, na tonga azy ireny ny sedra fantrany zany, ary ny afara tamin'ny famonoana ny maro tamin'izy ireny aza. Nevekana ny filohan'ny sinoda tany Smirna, na ny bisopy tany Smirna atao hoe Polikarpa, zay mpianatra Jaona tamin'ny taona 550 taorian'i Jesosy Kristy, dia nisamborona izy tamin'izany fotoana zany ka nilazaina hoe raha mandany Jesosy Kristy ianao dia tsy ho tapahana ny lohanao. Saingy namaly izy
enina amby 20 taona any nanompony tompo ary tsy nanao ratsy tamiko izy. Ahoana ny andavako ilay mpamonjiko. Nidorana velona vokatr' izany finoana mafy zany ny eveka Polikarpa, fa natoky hatramin'ny fahafatesana izy tsy niova na dia tao anatin'le lafo nandoroana azy. Mety maro koa ny lelafo manodidina antsika ary mety maro ny fahasarotana saingy misy vidiny eo anatrehan'i Jesosy ny finoantsika ary tsy faty antoka ho an'ny tompo na faty antoka ho antsika zany finoana velona mandra-pahafaty amin'ny fanarahana an' Jesosy zany. Homeny tompo valisoana satry-boninahitra izay rehetra mahatanteraka ny fiarahana aminy ka tsy niova tsy nivadika tamin'ny fotoana rehetra. Ny teny Grika ampiasaina amin'ny hoe satry-boninahitra eto ry tanora malala dia Stefanos no ilazany azy fa tsy diadema. Zany hoe mizara roa ny satry-boninahitra. Ny satry-boninahitra anankiray atao hoe Stefanos dia satry-boninahitra omena ny mpandresy na zay rehetra nahatanteraka ny fiazakazahany zany. Ny diadema kosa dia satry-boninahitra omeny mpanjaka ary satroka ihany, saingy satry-boninahitra tsy mitovy amin'ilay nolazaintsika teo zany, satria misy fahasamihafany reto satry-boninahitra anankiroa ireto. Ny satry-boninahitra Stefanos zany dia satry-boninahitra fandresena izay nomena ho an'ny atleta mpandresy no entina ilazana koa ny satry-boninahitra omeny tompo atsika ho valisoa amin'ny fiainana mandrakizay omena ny mino. Saingy ny diadema izay omena dia tsy hafa fa satry-boninahitra omena ho mariky ny fahefana ho an'ny olona anankiray izay tondra firenena ny diadema. Zany hoe satry-boninahitra omena ho an'ireo amperora, ho an'ireo mpanapaka maro samihafa ny diadema. Fa ny ampanantenany tompo omena atsika dia tsy izany satry-boninahitra ananantsika fahefana amin'ny fitondran-draharaha amin'izay anjara fanapahana omena atsika, fa ny satry-boninahitra ny fiainana Stefanos, izay satry-boninahitra omena ho an'ny mpandresy ary satry-boninahitra maharitra mandrakizay. Rehefa maty mantsy ny manam-pahefana dia esorina aminy ny diadema izay satry-boninahitra fa tsy miaraka aminy fa tolotra ny hafa kosa zany. Fa ny Stefanos kosa, ilay satry-boninahitra dia omena atsika, tsy esorin'Andriamanitra amintsika zany fa hiaraka amintsika mandra-pahafaty satria zanak'Andriamanitra tsika. Eto amin'ny Apokalipsy 2:10 dia lazainy eto fa ny satry-boninahitry ny fiainana no omena ny olona izay matoky ny tompo hatramin'ny fahafatesana. Amin'ny Apokalipsy 3:10 dia mampitandrina antsika ny tompo mba tsy hisy haka zany satry-boninahitra Stefanos omeny tompo atsika zany. Ny Apokalipsy 4:10 ny olona 420 dia misotra mitondra satry-boninahitra eo anatrehany seza fiandrianan'Andriamanitra satria efa mifanjakana maritra mandrakizay izy. Ny Apokalipsy 4:12 ilay mitaingina soavaly fotsy dia nomena ny satry-boninahitry ny fandresena satria efa naharesy izy ireo. Ny Apokalipsy 4:12 ilay vehivavy mitafy masoandro dia mitondra satry-boninahitra kintana 12 izay tsy hafa fa ny fiangonana efa nandresy ny herin'ny fahafatesana zany. Ny satry-boninahitra omena atsika dia satry-boninahitry ny fiainana, valisoa omeny Kristy ho an'ny Katelemy zany. Io no mpanantenana omena atsika amin'ity zaikabe 12 atao eto manakara ity. Ny Katelemy dia mpanantenan' Jesosy. Azo zany satry-boninahitra zany, satry-boninahitry ny fandresena, tsy atsoitsika hoe diadema izay fahefam-boninahitra eto amin'izao tontolo izao zany, fa atsoina hazo
ilay satro-boninahitry ny fiainana maharitra mandrakizay isika. Eto am-pamaranana ry kristianina malala izay manatrika ity fotoana ity, isika tanora manatanteraka ny zaikabe, isika izay miaino ny tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ity. Tsy miantso antsika fotsiny ny tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ity, fa manome fampanantenana antsika kosa fa omen'Andriamanitra satro-boninahitra maritra mandrakizay ny mino azy. Aza matahotra ny herin'ny fahafatesana, ny herin'ny ratsy, ny fahasarotana, fa tsy ahafaka ny satro-boninahitra omen'Andriamanitra antsika ireny, satria ny Tompo ilay manana ny hery sy ny fahefana no hanome antsika zany satro-boninahitra maharitra mandrakizay zany. Jesosy mihitsy no hanome antsika ny satro-boninahitra eo amin'ny lohantsika tsiray, satria izy ilay efa nandresy ny fahafatesana, nitsangana tamin'ny maty no efa mampanantena antsika amin'ity zaikabe ity. Ny fanevantsika Fiangonana Loterana Malagasy dia maniraka antsika ka miteny hoe mitsangana, mihazava fa tonga ny fahazavanao. Andeha ody isika hitondra zany fahazavan'i Jesosy Kristy zany, hitsangana satria efa nandre ny tenin'Andriamanitra, hitsangana satria efa velo ny finoana, hitsangana satria voahiraka ka hanome toky ireo namantsika koa mba hatanteraka ny fiazakazahana ka samy atoky hatramin'ny fahafatesana mba hahazo ny satro-boninahitry ny fiainana. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ry zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra haritra mandrakizay. Amen. Mitsangana handray ny fitahiana. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny fiombonana sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izaoko mandrakizay. Amen. Mbola eo am-pitsanganana ihany isika no hiarahantsika manao ny hira faneva n'ity zaikabe ity.
aoka natrika amin'ny tompo isika isaora sy hivavaka. Saotranao izahay Andriamanitra iray eo noho ny fanomezanao anay an' Jesosy Kristy zanakao ilay tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Saotranao zay ry Jesosy Kristy eo no nitondranao ny fahotanay rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahadosoanay rehetra tamin'ny ranao. Saotranao zay ranay masina no nanomezanao anay izany finoana izany ao am-ponay dia ny tsy hahafantaranay na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy zay voahomby tamin'ny hazo fijaliana. Andriamanitra, omeo anay ny fahasoavanao mba ino anay tokoa ny famelana ny eloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany. Arazavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialanay san'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fahafatesan'i Jesosy, noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy ampelanay an'i Jesosy amin'ny fonay mba hampahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay. Iroso avy hatrany amin'ny fandraisam-pitenenana mifandimby isika izay ataon'ireo ray aman-dreny voalahatra natanteraka izany ka mampandroso ny mpitantsoratry ny Efikatelema handrindra izany. Ny mandeha tsirana tokoa mpangaladiny mandray ny tsy atolotra mpandromaka fa nitolorana tsy misaotra tsy mahalala fomba ka misaotra ny ray aman-dreny mpitarika izay nanome ahy ny fitenenana. Riavana malala ao amin'ny tompo, misy fiteny malagasy mana hoe ny anitry ny sady amin'ny voasary, ny anitry ny laoka ny tongolo, fa ny anitry izao fivoriana lehibe izao dia ny fandraisana fitenenana. Noho izany dia iroso amin'izany avy hatrany isika ka ireto ireo handray ny fitenenana amin'ny famaraparanana ny Zakabe Efikatelema ity. Isan'izay ny totokana fotsy na androko na masaka izao fotoan'izao, izao fivoriana lehibe izao, ny synodam-paritany manakara ka izy no hitondra teny voalohany. Ny manaraka izany dia ny filohan'ny Efikatelema, aorianan'ny filohan'ny Efikatelema dia ireo solon-tena-panjakana, ary ny mamarana ny fitenenana dia ny foibe loterana izay ny président moa no eto izy nitondra izany teny izany. Tsy andrela isika fa avy hatrany dia mangataka amin'ny mpanajana ny ray aman-dreny filohan'ny synodam-paritany manakara hitondra izany fitenenana izany. Mampandroso tompoko. Hivavaka isika tompoko. Endreny hafalianay Jesosy
fa tonga amin'ny fahatanterahana famaranana ety Zaikabe faharoa amby roapolo ny FKTLM izay atao eto amin'ity renivohitry ny Synodam-paritany manakara ity. Dia misaotra anao zahay noho ny fitiavanao, misaotra noho ny famindramponao, fa teto ianao nanatrika ny fotoana rehetra izay natao teto tamin'ny alalan'ny fainao masina. Koa dia raiso ny fisaorana avy amin'ny fonay manontolo, vokatry ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay tamin'ny nanatanterahanao amin'izao Zaikabe izao Jesosy. Nandre ny teninao zahay no mahatoky hatramin'ny fahafatesana dia omenao ho anay ny satroboninahitra fiainana. Ataovy izany teny izany no amen'ny fosy ny fiainanay, ny fiainan'ny mpizaika rehetra izay nanatrika ity fotoana teto ity. Ataovy mahatoky tokoa zahay, mahatoky tahaka anao Jesosy, fa maro ny zavatra nandalo nandritra n'ity zaika ity. Amin'ny maraina teo azy Jesosy nisy tafio-drivotra ranorana efa nitabataba zahay. Traiza ny fetra ny fahatokianay hoy ianao hatramin'ny fahafatesana dia zomy amin'izany zahay, fa sy andalondalo fotsiny aminay ny teninao izay renesinay teto, fa ampitoetranay eo mahatoky tahaka anao tokoa hatramin'ny fahafatesana andovanay ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny tompoko, amin'ny anaran'i Jesosy lohan'ny fiangonana, dia amin'ny anaran'ny Synodam-paritany manakara izay antranohan'izao Zaikabe faharoa amby roapolo ny FKTLM izao, ny Synodam-paritany manakara dia misy fileovana 3 amby roapolo, misy fitandremana 3 amby roapolo amby 100, ary misy fiangonana sy lasaky ny 5 amby 25. Misy olo tena ny SPMA ny tenanay izay mizoreto. Misy olo tena koa ny sampana KTLM ato anatin'ny Sinoda, ary ny komity handray mpandamina ny fandraisana an'izao Zaikabe izao no antom-pizoroana eto. Ny voalohan-teninay dia ny fisaorana an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, fa tanteraka soamasara ity Zaikabe ity noho ny fitiavany sy ny famindram-pony. Manaraka amin'izay dia miarahaba antsika rehetra sy ankanavaka nahatratra izao famaranana izao. Eto zay dia sady miarahaba no misaotra antsika rehetra namangy anay tamin'ny alalan'ity Zaikabe ity. Miarahaba sy misaotra anareo mivady zahay président FLM, mankasitraka tompoko, mankatelina fa tao anatin'ny 2 volana zahay dia nahazo famangina avy tamin'ny bureau FUB-ny FLM teo ny isa-taon'ny Toby Akaramalaza, teo koa ity Zaikabe ity. Mankasitraka président nareo mivady, mankasitraka koa ny bureau FUB izay samy teto avokoa fa noho ny andraikitra moa dia lasa loha. Mankasitraka tompoko, ny tompony anafery anareo mandrakariva. Saotra ray aman-dreny.
miarahaba sy misaotra anareo filoha misy nodaparitany izay manatrika eto mankasitraka ray aman-dreny. Ao ianareo birao foibe ny FKTLM sy ny komite nasionaly ny FKTLM izay miara-miasa taminay. Ao anao andria matotonia ny filoha ianareo birao rehetrarehetra mankasitraka tompoko fa hatramin'ny fanomanana hatramin'ny fanatanterahana ity zakabe ity sy ny alanay ianareo. Saotra indrindra tompoko ny tompony hanafery anareo. Saotra tompoko. Miarahaba sy misaotra sika ray aman-dren'ny pasteur rehetra amin'ny toeram-panompoana samihafa eto anivon'ny FLM izay manatrika ity fanarangana ity na ny amperinasa na ny misotro ronono dia sady arabainay sy hisoranay no ny famangina nitondrana ny tenin'Andriamanitra teto amin'ity toerana ity. Mitodika aminareo solotena mpanjakana izay manatrika eto. Ao ianao Andriamatoa gouverneur mivady izay manatrika eto. Andriamatoa préfet de Manakara izay manatrika eto. Ao ianareo directeur régionaux rehetra izay manatrika eto. Andriamatoa ben'ny tanàna mivady izay manatrika eto. Sy adinona ianao manamboninahitra lehibe ny gendarmeria izay manatrika eto. Sy ianareo assistant parlementaire izay manatrika eto. Mankasitraka tompoko, mankatelina ny fitiavanareo anay. Ianareo dia ao anatin'ny komite mpanomana ary tena lehibe ny fitiavana izay nasehonareo aminay. Be tompoko ny vitanareo ary tsy zahay no avovaly azy. Ao Jesosy, ao lay Andriamanitra mahatoky amaly ny fitiavana, ny soa, ny fanampiana izay nataonareo anay tamin'ny fanomanana sy ny fandraisana amin'ity zaikabe ity. Mankasitraka tompoko, mankatelina sika rehetra. Saotra indrindra tompoko. Misaotra ny tompon'andraikitra any ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena izay nanome antsika an'ity kianja manara-penitra ity hanatanterahana an'izao zaikabe zao. Dia mankasitraka ny amin'ny fitiavana izay nasehony isika. Misaotra ny député Menaday izay voafidy teto Manakara seto Moizy. Dia misaotra azy zahay fa isan'ny nanoana sy nanampy anay koa tamin'ny fandraisana an'izao zaikabe izao. Izy Menaday dia sy adininay ny misaotra azy ireo. Misaotra ansika rehetra izay nanolo-tanana, nanome trano, nanome fitaovana ka nahazahoana nandray an'izao zaikabe izao. Misaotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay mpanomana sy nandray an'izao zaikabe izao. Misaotra ansika rehetra tompoko izay tonga nanatrika an'ity zaikabe ity miatrika an'izao famaragnana izao. Dia misaotra anareo zahay aty amin'ny SPIMA. Fitiavana sy misy tahaka an'ity koa. Rahanay ny sy fahalavarianay tamin'ny fandraisana dia faly ny fonay amin'ny fitiavanareo.